Ireo toerana nandalovandrivodoza ianao moa zany dia saika nahitana fahatapahan-jiro avokoa ny avy eo anivon-drirama dia nanambara fa noho ny fahasimbana fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny nahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra amin'ireny toerana ireny. Efa nisy anefa ny fepetra izay niraisina dia ny fanamboarana vonjomaika mba hiverenan'ny herinaratra amin'ireo toerana ireo. Ho hiatrany ny fanazavany tompony ndraikitra avy eo anivon-drirama. Tapaka tanteraka ny jiro any Antalana no mikafaka maly tamin'ny 10 alina vokatry ny fahasimban'ireo milina sy fotodrafitrasa maro samihafa. 800 ny tambazotra mpamatsiana herinaratra no trapahasimbana. Ny tany sambava kosa tapaka ny jiro nanomboka ho maly tamin'ny 4 maraina vokatry ny fitsoahan'ny tafo izay miaro ny milina termika. Mandidina ny 300 ny tambazotra mpamatsiana herinaratra no simba ao amin'ny inifaritra iny. Ho an'ny eto Antananarivo dia misy ny tsy fahampiana herinaratra vao vinavina eo amin'ny 1.3 megawatt eo. Roa lehibe no anton'izany. Noho ny fiotsahan'ny tany manapaka ny lalam-pirenena faharoa ao Mandraka dia voatotoina ny lampamatsiana solika entina nodinana ireo milina mpamokatra herinaratra. Tsetsin'ny fako sy potikazo nazeran'ny rivotra ihany koa ny toha-dranona Dekaleka ka tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy ireo milina mpamokatra herinaratra. Efa manao ny any tsy ho zavatra ny teknisiana eny an-toerana mirosaka anatin'ny toha-drano manesitra tsikelikely izany fako izany amin'izao fotoan'izao. Maro tokoa ireo fitaovana sy fotodrafitrasa simba ny rivodoza. Andrin-jiro mihoatry ny 590 isa, fitarihan-jiro amina kilometatra maro, transformateur, isolateur sy ny sisa. Efa eo am-perinasa tanteraka mikarika vahaolana sy mamerina amin'ny laona ireo teknisianina tarihany cellule de crise ao amin'ny Jirama izay hotron'ny ministeran'ny Angovo. Vokatry ny lalana tapaka amin'ny lalam-pirenena faharoa dia hotaterina an-dranomasina mianga avy eo Toamasina ireo fitaovana ilaina any amin'ny faritra Sava sy Maroantsetra. Entanina ny rehetra mba hampandreny Jirama raha vao mahatsikaritra fahatapahana herinaratra na fahasimban'ny fotodrafitrasa ahafahan'ireo teknisianina mirotsaka eny an-toerana hamany olana faran'izay aingana. Ny Jirama dia maneho ny fialatsiny noho ireo fahatapahan-jiro izay mianjady amin'ny mpanjifa ary mamerina hatrany ny fisaorana noho ireo fifanomezan-tanana avy amin'ny mponina eny amin'ireo faritra maro.